Zay aloha zany ny fanazavana zareo amin'ny fédération fa somary nanaitra kely ihany na manao mbola tiana ilay fanadihadiana teo izay filazana fa tsy voatery io zay mbola hodiniana zay no ilazana azy. Nay fa tsy voatery izay hoe tompon-dakalefitra any amin'ny raha ohatra ka manao anankiroa ny adema zany mahazo anankiroa dia tsy voatery hoe izay tompon-dakalefitra tao aorianany fiadinan'ny amboaran'i Madagasikara zany izay amin'ny telo coupe de Madagasikara no solitena any Madagasikara amin'izay fiadinan'ny amboaran'ny Afrika izay satria ny adema dia afaka milalao zany aloha na ho an'ny tompon-daka na ho an'ny tompony amboara kanefa ny raha ny fanazavana teo dia voatery ohatrany somary hafahafa ihany mandre azy hoe mbola hodiniana indray izay ekipa mety andeha tsy azo fatarina dia ny melovy hoe zany tsy efa misy fepetra tokony mazava fa somary manaitra ihany le hoe mbola hodiniana. Raha ny tokony ho izy angambany aloha hoanina ekipa anankiray zany dia hoe ny fandraisana anjara amina fiadina tompon-daka ny Ligue des Champions ny fiadinan'ny Club des Champions moa izy taloha zany izay no tena hoe na any Europa na aiza dia izay ny fifananana lehibe goavana indrindra dia mazava ho azy fa tokony ho izay zany no safidiana raha ohatra ny asadema raha manao podroa raha tena hoe manaraka ny lotsika andavatra izy raha hoe ny any Europa moa dia hoe ny Ligue des Champions bebe vola misy vola raisina ihany koa dia any mazava ho azy raha misy ekipa iray manao podroa dia izay no ale fa ny eto amintsika zany dia hoe raha manao podroa zany zao ny asadema dia asa mbola andinika angamba zany zareo inona no anina fa tsy tonga dia hoe izy no andraisany anjara asa angamba. Ka le ekipa iray faharoa isolo azy any amin'le anankiray koa na manao mbola tiana zany raha ny fanazavana teo dia hoe mbola hodiniana hoe iza le ekipa fa tokony hanaraka satria raha manao famaranana raha natao zany ny filaharana amin'ny telo coupe de Madagasikara raha toa ka lasan'ny adema le izy dia ny TCO Boeny zany ny laharana faharoa raha eo amin'izay filaharana TCO Boeny zany no isolo tenan'ny Madagasikara raha ohatra ka tsy handray anjara amin'izay ny adema satria araka ny nambaranao teo dia tokony aty amin'ny Ligue des Champions no andraisan'ny adema anjara amin'izay fananana afrikanina izay. Raha ohatra moa zany ka ny amboaran'ny Afrika indray no raisin'ny AS Adema ny fandraisana anjara dia mety ho Knaps Sport zany na mety ho Antana Formation no isolo tenan'ny Madagasikara amin'ny Ligue des Champions asa nefa hoe amin'ny alalan'ny fepetra inona no ahafahana andraisan'izy ireo anjara amin'izay fifananana izay mbola ho hita daholo zany mbola amin'ny 20 Novambra aloha ny lalao famarana ao amin'ny Telma Coupe de Madagasikara mety hitranga ihany koa ny fandresena ho an'ny TCO Boeny mbola zavatra fandray zay. Mitoy ihany ny fandarantsika mbola baolina kitra izay vitany amin'ny fédération zany federasion tompon-daka Madagasikara fa niandry zareo ao amin'ny section kosa dia mbola mitoy betsaka ireo ekipa misongadina ao amin'izany section Antananarivo renivohitra izany ny FC Vony no entina amintsika amin'ity androany ity ampahafantarina anao mikasika izany ekipa izany izay tafita eo amin'ny lalao famaranana fedina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny division faharoa voaheritaona monja no nijeron'ity ekipa ity kanefa dia izy tonga amin'ny famaranana izao sady. Na dia voaheritaona monja aza no niforonan'ny club-ny FC Vony etsy Ambalavoasotro dia dingana lehibe sady no vitan'izy ireo tamin'ity taom-pilalaovana ity teo anivon'ny section Antananarivo renivohitra. Raha ny tantaran'ity club ity dia niainga tany amin'ny fitiavan'ny fianakaviana Razanakoto baolina kitra no niforonany. Rehefa niroborobo ary ny club dia noateveniny ireo tanora hafa ivelan'ny fianakaviana teo an-tanàna. Ny volana Novambra 2012 no tafajoro ara-panjakana ny FC Vony. Tany Ambetoana dia ireo baolipokitany no nandraisan'izy ireo anjara ary saika tsara hatrany ny vokatra tamin'ireo lalao rehetra izay natrehany. Noho ny fatsapahan'ny ireo mpitantana fa maro ireo tanora manan-talenta ao amin'ity club ity dia nanapa-kevitra izy ireo fa handray anjara amin'ny fananana ofisialy izay karakarain'ny section. Tanjon'ity club ity raha teo ny andeha lavitra. Ny tanjona zany aloha voalohany indrindra dia mba hahafahana mitaiza an'ireo tanora ireo. Dia ny tanjona faharoa dia mba hisotra ny ambonimbony kokoa.
dia mba ho tafakatra amin'ny ligue 2 zany a dia mba ray anjara amin'ny compétition avoleta kokoa no zavatra misy amin'izao fotoana izao. Vao herintaona ny tsanganany a nanahoana ny dingana vita ny fahitanao azy raha mamaly le filanao ihany ve le izy a mieritreritinao amin'le zavatra atongavana ihany ve le zavatra vitan'ny ekizy nandritra an'izay herintaona izay? Tsy azo lazaina hoe namaly tanteraka zany atao hoe miafaponga mba sarotra ihany fa ny zava-dehibe aloha dia efa mba nisy dingana vita zany dia izay tafakatra amin'ny finaly ny section n'Analamanga zany dia zao koa zay mandray anjara amin'ny intersection zany eto amin'ny faritany dia fa zava-dehibe zany aminay lazaina hoe tratra ihany zany ny tanjony. Amin'ny fampidonana club ohatran'ny tony manahoana no ety manana? Mavesatra dia mavesatra satria voalohany indrindra tsy club professionnel zany ireo fa olona tia mibaolina kitra fotsiny. Ny zavatra ataonay zany dia manao opération sody, manao opération cake dia mangataka amin'ny olona manara-tanana zany mba ahafahana mampiodina le club satria mila voly. Araka izany dia tsara ny vokatra ho an'ity ekipa ity satria hiatrika ny lalao famarana eo anivon'ny section izy ireo amin'ny sokajy division faharoa ekarana ao amin'ny ligue 2. Ho ana FC Fo zany ny fanombanana efa tena ao anatin'ny tanteraka mihitsy fa miandry ny daty fotsiny zany zay amin'izao hoe amin'izao fa hoe mety any amin'ny décembre any zany le izy no atao. Fa ny fijerinao azy inona ny tena hoe mampiavaka amin'ity ekipa ity? Mampiavaka an'ity ekipa ity zany dia izy ity bandy kely amina bandy kely teny amin'ny bôlim-pokotany quartier teny zany no nafondrona anankiray zany zay dia jeune koa zany zareo. Vao herintaona ny joroany nandray anjara tamin'ny fananana section tonga aty amin'ny famaranana manahoana ny fahitanao an'izay dingana vitan'ny ankizy zay? Fahitako dinga vitan'ny ankizy aloha dia tena niezaka be zany ny ankizy ary isaorana anazy be dia be zay tena niezaka be ary nanaraka ny toromarika sy ny anina rehetrarehetra raha tsy teo kokoa mpitantana zany tsy tonga amin'izay an'izay. Miisa 30 eo ireo mpilalao ankehitriny ary Maître James Simiso no mpanaratra manodidina ny 20 taona ny salan-taona n'ireo mpilalao. Nicolas défense gauche, Mainz demi gauche, Faly attaquant, Bossa défenseur, Christian cadre de vie, Madou stopper, Mika poste 10, tous défense à droite, Rive Garte, Coupe poste 10, Faina libero, Mambincho, milieu, Loris, poste 6, Daniel Adela à droite, Rigobert attaquant, Petnirien Taher, Kini droite, Viana tena namandihy misoa attaquant. Rakojavencho abdon défenseur. Ireto kosa ireo mpitantana ny filoha Razanakoto, mpanampy azy Razanakoto Roland, Razanakoto Rija ary Razanakoto Mamy.